vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran faly tafahona amitsika indray ny tenako androany amty fotoana ny mahafinaritra dia mahafinaritra ity mbola iresaka hatrany aloha androany mahakasika ny fiainam-pitiavana ny fiaina tokantrano satria am'sabotsy ho avy izao araky ny efa naverimberiko teto dia mba iresaka tsika anao délivrance momba ny fiaina tokantrano fiainam-pitiavana fiainan'ny akonana ny mombamomba andresaka ankohonana fiainam-pianakaviana ivavaka mahakasika an'izay tsika ary hanao délivrance mahakasika an'izay zavatra izay mino fa ao anatin'ny fampianarana sy ny toroteny izay ho raisitsika eto dia hotahina manokana ianao ny jaune voalohany ny jaune vaky ny tena atao amin'ny anaran'i Jesosy jaune fahatelo azafady jaune fahatelo andininy faharoa mana hoe ry malala mamongataka ao mba ho ambinina soasalama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany ry malala mangataka mba ho ambinina soasalama amin'ny zavatra rehetrarehetra ne ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany mangataka mba ho ambinina soasalama amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany zany hoe tiany baiboly ho tenenina dia hoe rehefa ambinina ny fanahinao rehefa tahina ny fanahinao dia mila tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao tsy mety zany ry havana le hoe hitanareo le hoe tena mafana fo be ianao mahery be ny ara-panahinao misy fahasoavana be ianao mahery mivavaka be ianao dia mahery midera be mifadikianina tsisy ohatr' zany fahamasinana tsisy ohatr' zany nefany misy zavatra eo amin'ny fiainanao misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany amin'ny lafiny anankiray tena tsy dia ara-baiboly tsy ara-baiboly hoe ny fiainam-pitiavanao ny fiaina-tokantranonao tena tsy misy filaminany mihitsy mandritra ny taona maro ekeko mety izy fotoana hoe ny ray andro mety nikorotana herinandro mety korotana ray volana mety korotana fa raha mandritry ny taona dia tsy mety milamina mihitsy ny tokantranonao fa dia fijangajangana ranomaso fijaliana zioga eta mavesatra tsy normaly zany tahaky ny anambinana ny fanahinao ihany hoe zay voalaza baiboly dia ho ambinina soasalama amin'ny zavatra rehetrarehetra renao mety misy fotoana mpivady tsy maintsy misy olana kely misy tsy vitivikevitra fa tsy tokony hijanonao anaty problème zany mila takatsika ry havana malala zany mila takatsika ry lasanabafy malala ary zany mizarana amitsika ny tena sitrapon'Andriamanitra tsy normal le hoe ianao mivavaka be nefa tena mijaly ao anaty aretina tena mijaly misy antony ao ary tsy tokony anaiky an'izany ianao hoe efa zao ny sitrapon'ny tompo hoe efa zao ny sitra non tahaky ny anambinana ny fanahinao dia ho tahina sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tsy mino an'izany hoe mivavaka ianao dia mahantra mandavataona tsy mino an'izany ara-lasanabavy
amanaliny reo mpino hitako niova amin'ny fiainana amanaliny tao anatina trosa fahantrana alahelo korotana fampotehana hitako any an-tananarivo any zany olona maro miova amin'ny fiainana tahina amina million centaine de million amina milliard maro ny tahin'Andriamanitra amina milliard ao Antananarivo zany ny averimberiko foana amintsika zany mahatonga amin'ny pasteur tena mba mahavita hoe manangana trano ohatry mividy tany amina hektara manao asan'ny tompo tsy manao asan'ny tompo ery satria maro ny olona atao anaty fahantrana teo aloha fa tahin'Andriamanitra de reny olona ireny lasa mpiara-miasa teo ariny mamme vola vao tamin'ny herinandro teo maro be mihitsy ny olona mamme miara-miasa ny sasany mamme 30 millions sasany mamme 40 millions vao tamin'ny herinandro teo sasany 15 millions sasany 10 millions nanao fanetana no mpilipitra hoe mila fiara-miasa ohatr'izao ka maro ny olona tahin'Andriamanitra ka tsy mino an'izany hoe mivavaka ianao de antra mandavataona mivavaka ianao de fa diro anovana mandavataona zany mahatonga ny trano fivavahana vaon'ny oloko eto amintsika eto mavita sanatria tsy mirehare fa manofa télé manofa radio manofa trano lafo be tena hoe amonjena fanan'olona marina ihany misy marina ihany le tenin'ny mpanenjika reny hoe manino izy ty hoe ny fiangonana manan-karena marina reny satria ny olona tonga ao anatin'ny fiangonana olona manitra olona sahirana olona mijaly fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy izy de lasa tahin'Andriamanitra ary de maro ny fiainan'ny olona miofa ka miresaka momba ny atao hoe fiainam-pitiavana izy io azavaiko kely fa iresaka momba n'izy io mankoriavana amin'ny sabotsy ho avy izao mampisaraka ampivady na mampikorotana tokantrano indraindray mety tsy fahatakarana ary tsy fahalalana indraindray mety ho toe-tsaina mampikorotana ny tokantrano ohatra hoe toe-tsaina tsy mahay mandefitra toe-tsaina satria tena tokony ianarana zany mitondra tokantrano zany tokony ianarana zany ary za moa de tsy mianatra tsy reraka mampianatra an'izany isaky mitory teny za de mampianatra foana ho inona ny tokony ho toetra ananampivady ananan'ny vehivavy ananan'ny lehilahy atonga ny tokantrano ilamina fa faly amilaza aminareo fa ekeko atao amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko mety hoe misy olona ray na roa mikorotana tokantrano fa presque aloha eny akamarony toka 98% ireo zegny korotana tokantrano na 97% ireo zegny korotana tokantrano milamina ohatrany tsy de tena misy an'izany misarabady zany na manao divorce zany atao amintsika satria misy fitezarana ara-panahy izay tena atao ary anisany mety mampisaraka mpivady tsy voatery ho devoly tsy voatery ho fampisaviana mampikorotana tokantranonao tsy voatery hery maizina fa tsy fahafantaranao ny tokony atao inona ny tokony atao rehefa miresaka mivadiko rehefa misy problème ohatr'izao ahoana ny tokony fampiresany mivady rehefa tezitra ny vadiko de inona ny réaction tokony ataoko rehefa faly mivadiko inona ny tokony ataoko rehefa manao zavatra tsy mety ny vadiko ahoana ny fomba itenenako azy ary rehefa mba mety ny ataony ahoana ny itenenako azy ahoana ny fifandraisanay roa ahoana ny fomba fifampiresahanay satria misy mpivady tompoko tonga de mifampikitakita vao mifampiresaka tsy mahay mifanaja vao mifampiresaka misy mpivady vao mifampiresaka vao miresa-bola vao resaka vola ny resahana tonga de tsy maintsy miady vao resaka vola de zany misy zavatra ianarana fa tsy voatery ho devoly akory zany fa ndraindray tsy fahalalana ho an'ny hoe ahoana ny fomba fifampiresako amin'ny vadiko ahoana ny fomba fangatahako ny vola any amin'ny vadiko zany inge misy vehivavy ndraindray misarabady mikorotana tokantrano tsy voatery misy mamosavo ny tokantranonao fa tsy hainao ny makavola any amin'ny vadinao ndraindray tonga de tena ohatrany hoe ianao ny mpanjaka kely ao anaty tanàna Elisabeth II tonga de tsy manaiky fa aizany de korotana ny tokantranonareo ndraindray tsy voatery ho devoly mahatonga anareo misaraka ary zany ianarana ny anaty toritena izany no ilaina fampianarana ahafahanao miatrika zavatra ohatra zany ilana tenin'Andriamanitra fa na izany na tsy zany
de misy foana koa nefa ny asana devoly misy ny famisaviana ary eto de tena te hiresaka am'ireny le hoe lehilahy na vehivavy ohatra ny efa niaraka taman'olona teo aloha nisy fotoana ianao ohatra efa niarakaraka taman'olona teo aloha ary nanovan'olona vava na lehilahy ianao zany na vehivavy nanovan'le ex anao izy ny fitenin'ny tanora am'izao fotoa zao ex le olona niaraka taminao taloha reny enao ndray lehilahy ianao raha azo vady vehivavy ianao raha atsangana tokantrano ho hitatsika ao de inona no zavatra mitsanga am'ireny asana famisaviana ireny misy fotoana efa nazavaiko tetomaly hoe le vehivavy misy fotoana tena hoe tratran'le fanamanam-bady de tsy te hiaraka amin'ny vadiny de te hisaraka amin'ny vadiny de leo an'le vadiny de tsy te hijanona amina lehilahy vetivety fisehoany reny fa misy anankiray fisehoany ko ty marary be any amin'ny lalanjaza sy any amin'ny tranonjaza any marary tena hoe mangirifiry tena enao marary sanatria azafady miresaka ny zavatra zany fa mpanompon'Andriamanitra ny tena manao azafady rehefa avy manao firaisany ianao amin'ny vadinao de enonao misy zavatra mangirifiry any anatinao any mijaly mijafajafany anaty tranonjaza ny anaty lalanjaza de tsy fantatra hoe avy amin'inona mandeha dokotera nareo tsy hita hoe inona mandeha ino izy ty manatona professeur mpitsabo ninina tsy hita hoe makaiza tena asana devoly reny raha lasianambavy herimaiziny reny ary famisaviana ireny ary izy io a mety avy amin'le hoe olona niaraka tamin'le vadinao taloha niaraka tamin'le lehilahy teo aloha de namisavy an'io rangahy io ary nandefa zavatra tamin'io lehilahy io any ka zay vehivavy miaraka amin'io lehilahy io de tiatra n'io aretina io de misy zavatra mangirifiry de indraindray izy io tsy mangirifiry fa mangididy tena mangididy tsy hitanao hoe atao ahoana atao eko tsy hita ary be da be ny vehivavy tratrana zavatra ohatra zany hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibony misy zavatra mandehandeha de mifindra ato de indraindray izy io makato de indraindray izy io de tena marary mandeha de ohatrany hoe rivotra de mitranonjaza ao de io tsy mampiteraka tsy averiny ho iteraka zany ianao de na inona fanafody hoaninao ninona dokotera nisy fitsabona ataonao de ao io de mandehandeha ao io zavatra io de imbedabe moa mivavaka vehivavy ohatra zany bedabe tsika manao délivrance ohatra zany de misy fotoana io zavatra io de ato izy de délivrenao ao de mifindra ato ndray délivrenao de mifindra atsindray délivrenao de mifindra atsindray de mahafinaritra moa fa rehefa mitohy foana le délivrance lasa le devoly ny farany lasy reny fanaratsy reny ny farany fa misy famisaviana tsy voatery ny vadinao no mamisavy anao fa le olona niaraka tamin'le vadinao tany aloha na le rafivavinao no mandefa zavatra satria rafivavinao io mba te haka amin'ny vadinao te angalatra ny vadinao de alefany ato amin'ny vadinao ato satria mivadinao mijangajanga ny vadinao miaraka amin'ny olona de ianao no mitondra ny ziokany ianao mitondra ny vokany ary zany ingena tonga ny baiboly ary ny teny hoe aza misara-pandrinina reo mivady akoatra ny fijangajangana ihany raha hitanao tena mijangajanga mivadinao de afaka misara-pandrina aminy ianao ary raha tsapanao tena misy aretina ao anatinao ka aretina vokatry le fijangajangana ny vadinao afaka misara-pandrina aminy ianao satria possible tsy sanatria tsy resaka angatra ihany na reny hoe tetina sida ihany no mifindranao fa fanaratsy anapotika anao sy amisavy anao ary andrava amin'ny fiainanao zany rehetrarehetra andriavana mila takatsika zany misy ny asana devoly misy ny herimaizina de io le zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibonao zavatra maneoko de mahafinaritra aloha zany foana zany ry havana raha miteny eto zay a ary raha mitona anao manao délivrance de tsy ndriky foana hoe aza heritseretina hoe ngamba tsy ampy olona ao amin'ny vaon'ny oloko mahatonga ny vaon'ny oloko mitona olona esory zany toetsainy zany
za tompoko de mandalo eto am'ty faritra misy tsika ty eto amin'ny faritany eto andro am'izao fotoana zao ao anatin'ny ray volana sy tapany 2 volana eo am'janony eto vita amin'ny mission keto de mifindra toerana fandray fa nanirahan'Andriamanitra anay eto tsy amory olona fa anafaka olona anampy anao ary tsy aka mivola anao fa tsy ndriky foana tsy aka mifafolo karenanao ny anirahany tompo anao na aka ny fanatitrao na angorona ny arena hafa regny mpanao azy ny zososo tiktak do reny hoe tongava rehefa misy consultation 10 alina efatra alina zososo de iantsoantso anao eny izy de aka mivola anao sy ny ananao hafa reny tsika tsy manao an'izany na tsy manam-bola ary anao tongava fa ampinay tosika erinetiny ambavaka fa zany nanirahan'Andriamanitra anay anafaka anao anapaka ny ozina eo fiananao anafaka anao amin'ny asana devoly sy fampisaviana fa possible zavatra ohatrany de zany no mahatonga ny vehivavy lasa sanatria tsy tia manao firaisana tsony amin'ny vadiny ary rehefa ianao moa zany tsy te hiaraka amin'ny vadinao de ohatrany mamy alalana ny vadinao andao hisaraka de iny ny vadinao lasa misaraka automatique ka hitady excuse ara hitady motif ara ataony hoe zao ny sara anay ka maika fa ny ianao ny teny hoe za tsy te anao firaisana aminao tsony vao maika anazo eny izy ary zay mitiny ny devoly anankirotana ny tokantranao nampitena ny tokantranao ary io reny olona manakatao reny sy olona manamanam-bola ny tena tratrany problème io reo mpivady manamanakarena ka hitanao hoe mijangajanga vadinao ny ambadika any de mapita fanahy le vehivavy miaraka amin'ny any zany mapita fanahy satria hitany hoe manamanakatao vadinao manamanakarena de tiano tazonina de ataony mihitsy le fanahy ampitainany aminao any ampitainany aminao any de manomboka mijaly ianao marary ianao manaitaina ianao manofo ratsy ianao ampijaliany devoly ianao de lasa tsy ny vadinao tsony no mitaky fisarahana fa ianao no mitady fisarahana ary mbola very koa ny fanzava-doza amin'io de ianao fandrian'ny satana hoe andana manantona mpitaiza olona andana manantona omby asa andana manantona re arakaraky ny andehananao any amina mpanahody ratsy tompoko no vao maiky misy fanahy mamatotra anao misimisy kokoa ary zany ny ampitandremana tsy misy hery manafaka anao raha tsy Andriamanitra rery any Jesosy rery any ao amin'ny Jesosy rery any ary mba ny expérience hitanay zany ane mbo zarainay aminao zay raha miteny eto ary raha mitory teny eto tsy mitory baiboly fotsiny de miresadresaka mampiresaka anao eto fa olona manjato ny amina rivony mbola veriko foana ny vavahanay de livrenay amanalany hitanay zany any an-taninarivo fa hitanay zany olona afaka vehivavy afaka vehivavy sitrana miova amin'ny fiainany tapaka ny oziny milamina ny tokantrano rava ny devoly amin'ny fisaraha-panambadiana fa be da be ny efa tena hoe eo amorony ny antsana emorotevana ny fanambadiany fa miverina amiloniny ary mafinaritra ny mahita fa be da be am'ireny ilay ranga ny jangajanga teo ilay ranga tsindra raha teo fa tampotampoka io miverina amilon'ny tokantrano miverina amilon'ny tokantrano andao aloha anaraka fijoroana vavolombelontsika sy délivrance melohany anohizako ny fandara Anarako moa zany de Madame Sanette za zany le matsiary le toritenin'ny pasteur le tamin'ny satria vao 3 semaines za zay nandeha nivavaka taty fa 3 semaines za efa kristiana de nefa tagnatin'le fomba le fijoroana toritenin'ny pasteur igny le tamin'ny 14 janvier igny de tegna hoe karaha hoe za mihitsy zegny le nareo afantatry daholo ange ho anareo de tegna hoe alleluia tegna hoe tsapako hoe tia an'Andriamanitra satria nangetaheta za ty ahafahan'Andriamanitra hatramin'izay tsapako hoe mbola misy fanahy mamatotra anahy de efa mivavaka aza za isaky ny alahady de inona ny raha nahazo anao de raha ny tsapako zegny amin'ny fijoroana vavolombelona ataoko mahatsiaro le hoe fasiahana take za mihitsy tegna voafatotra an'igny amin'ny zanako satria tegna misy fotoana zanako raha tsisy dikany de amangoako anazy de tegna mijaly mihitsy na za raha vao vitako le izy de malahelo za agnatoko
tegna malahelo za hoe tsy tokony ataoko aminanjy fa niezaka zaho anangataka tamin'Andriamanitra dia nafahan'Andriamanitra dia enonao malemy fanahy ianao zao efa malemy fanahy efa malemy fanahy tsara be dia faharoan'izegny za alohany andeha hivavaka aty mandregna taky satria moa za miasa zegny amin'ny andro aky za tokony miasa fa nangataka tam-piasana fogna zany za tagnatin'ny 3 semaines andehanako aty dia za nefa mbola nagnano tabanety an-tragno alohany andehanako fa voanivoaka vavahady za dia misy raha manindroka marary dia za nefa ny tsisy hoe andeha frais tsisy frais za fa za tsy maintsy andeha tonga za ho azy Jesosy na karakory tsy maintsy tonga akagny fogna zany ihany fa nianoa fotoana tokony ianako aminao dia nandeha fogna za dia nady agnatiny za mbola tonga ake dia mbola marary manindroka misy dia le zavavana ake dia miteny paster teka sangano tagna zegny sitra dia mbola tsy nasana nangatangana za satria miaigna za dia marary izy dia mivolagna za dia marary izy le manindroka be regny izy aketo dia le vehivavy injoro volombelona take dia karaha mangofotra be zany za hoe tokony andeha hitsangana aty dia sorako an'Andriamanitra fa tsy henoko marary tsony isaketao karan'igny tegna marary enona maivamaivana tsara asifiteka kara latsana bahafy inona raha nataony tomponao za zany nisy marary zay misy manindrona aty amin'ny foko aty dia narary be foana izy dia nandeha taty za tamin'ny lakamisy za vao nanomboka anakaty tamin'ny lakamisy teo vao tonga teto fa i paster tsy teto fa hafa ny teto tamin'izay dia narary nanakory le izy dia misy manindrona dia nidelivrena teto zay tamin'izay dia niika be za dia manindrona le izy dia misy dia voly mikikika kikika mihitsiny a dia afaka zany le nanindrona dia nandeha nody a dia rehefa tonga tany an-trandray a dia nitaintaina tsy mety mijanona foko dia niteny an'ilay tompotrano koa satria izy efa mivavaka amin'ny vaonioloko hoe zaho a tsy maintsy mitady amin'ny paster heritiana ho aza satria hoa za nandeha teny mangarano a tsy nahita ny tarehana ho aza nefa ijery anao natongavako teny za tya dia le tompotranoko ny teny hoe mandihana ozy izy fa any aminazy zany ozy izy ny tena misy an'ilay fahasoavana mahafaka anao dia ieny ara ho a dia rehefa nandeha za maraina io dia le délivrance tetsy dia ianao mbola tsy mivavaka fa mbola miteny hoe atsangano ny tanany dia efa latsaka ny ranomasoko dia efa manomboka mivavaka amin'izay ianao dia mikika iny za dia vita le vavaka dia nijanona le ohatrany taintaina be tany naty foko enonao maivamaivana tsara anao zao eniko maivana anao ka fa manambady ie ay dia firy taona nasiny le zavatra narary nanindro natao fonao izy aloha tsy amataonany tsy amataona le izy fa enonao nanindrona fa eniko nanindrona fa tsy nisy fotoana ianao nandeha tamin'ny dokotera nijery anio za tsy nandeha tamin'ny dokotera fa tamin'iza 14 taona nefa nahinoko an'le manindrona satria efa enonao efa elaela ihany nefa io manindrona io ie efa elaela dia nidelivrena teo anao tamin'ny lakamisy dia mikikika zany ie hitanareo eo ny olona le miteny misy olona le miteny hoe reny le mihetsika devoly reny ozy izy ny olona karamainy manao inona ozy izy ny olona manao inona ozy izy ny olona cinéma so dia karamainy paster anao tamin'ny lakamisy dia so dia manao cinéma sy nanao cinéma fa ianao fotsiny zao ny enona mikikika za fotsiny nefa ianao vao sambany tonga teto tamin'ny lakamisy ie dia miverina koa androany enonao le mitebiteby iny dia mbola nikikikika to mbola nikikika koa reny tsisy cinéma reny sady tsisy karamainy reny fa reny natao dia voly mamatotra ny olona ary dia herinao tsara zany fijovavolombelo zany hoe misy zavatra mitebiteby foana atao natao fony misy zavatra manindrona ary io tsy hisy fanafodiny a io dia roahana fotsiny io dia mahagaga mikikiketotsika miala minara-jesosy mikikiketa dia mahagaga sitrana ho azy le olona asifitehaka mampizaty Alléluia. dia sitrana ianao zao efa sitrana maivamaivana tsara ianao efa maivamaivana ta iny tompo ianao dia mahery hitanao tsara ny tarehany paster a ia soratsika ny tompo izay fijorognona vavolombelona sy zavatra maro narahantsika teo zay a mino fa notainy tompo sady ianao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ho fiany fahasoavana sady ianao anatin'izany rehetrarehetra zany
ny tiako atongavana de hoe vanim-potoana izao a zay hanafahan'Andriamanitra anao vanim-potoana zao hanasitranan'Andriamanitra anao nanirahan'Andriamanitra na eto amin'ity toerana misy atsika ty de anampitosika anao ary anao délivrance anao izany nanirahan'Andriamanitra anay ty amin'ny faritra ty ry havana malala tsy hitsangatsangana fa androka ireo karazana fanahy ratsy ary anapotika ireo karazana sanadevoly ienonao hoe misy zavatra mandendeo anatin'ny kibonao misy zavatra mivongana misy zavatra ohatran'ny tsy normal ary misy fotoana io a hitanao le mibotsina ho azy reny ny kibo imbedabe na hita zavatra ohatr' zany vehivavy tratrana zany a botsy ny kibo de ohatran'ireny kibo 8 volana 6 volana foteraka reny atao eko anefa kibo mibotsiny tsisy ninina fa mibotsiny tsisy fibrome tsisy ninina délivrenao am'izay izy io de io de tena mahagaga fa tonga de miena i kibo tonga de miena misy any lazaiko anareo mako le hoe kibo mivonto a misy le ohatra hoe mareti-po rendray misy rano ao anatin'ny kibon'le olona misy ny sasany misy fibrome de fibrome ny ao anatin'ny kibony misy ny any sasany ohatra hoe tsy haiko tsy afaka mikaka izy na anna de mivonto ny kibony fa misy a tsy hoe misy fibrome izy tsy misy nininy izy mivoakaradalana fa ny kibo mivonto famosavina reny amin'ny asana any amin'ny tranonjaza sy any amin'ny lalanjaza rehetrarehetra azany rehetrarehetra ny mila takatsika tsara misy an'ireny la karazana vehivavy le hoe mandeha raha tsy akijana manao hémorragie raha ny marina manko ry havana malala ny fadimbola amin'ny vehivavy 3 andro 4 andro raha be indrindra de mijanona fa rehefa ianao zay ny hoe mandeha isa tapabolana io fadimbolanao io de indraindray izy mandeha fa ao anatin'ny 10 andro mandeha foana 10 andro de aveo tsy amby 28 jours fa ary amin'ny 12 22e jour ndray de indray fa miverina za tena mampahery anao fa tsy voatery aretina io ndraindray zany ianao miteny hoe aretina de ny dokotera manana filazany amin'ny madokotera azy fa za mampirisika anao sady mampahery anao andao testena ny vavaka andao tsapaina ny vavaka ary mbola tombo foana ary ampaherezako anareo vehivavy hoe aza eritreretinao mihitsy zany ao an-tsainao hoe hitona de clientélisme de fitomana olona sy ny sisa tsy zany nanirahan'ny tompo anay eto raha olona zany efa tsy mahazo vinanay zany any an-taninarivo any olona vahoaka manalany ray manatrika fitoam-bavaka fa ny mission anirahan'ny tompo anay de hoe mila tonga eto aminao eto za ety amin'ny faritany anampitosika anao ivavaka ao anao androka ny demony anapaka ozy nandroka ny ireo famosaviana resy lahatra ry havana fa mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra zao ny vanim-potoana anafahanao Andriamanitra anao ny tompony hitantsika rehefa ho avy ianao de tongava fa anampitosika anao zay mino zay fa anafaka anao Jesosy sabotsy ho avy izao 11 février eto ny tenako hiaraka amitsika eto Tamatavy niaraka amitsika eto Tamatavy sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina didiso manerana ny trano fivavahana vaoniloko eto Tamatavy moa izy io fa indrindrandrindra eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Mangarano 2 ambadiky Damascos aitsika tsara Damascos de ambadiky Damascos eo ny trano fivavahana mivahao ny oloko eo amin'ny 100 metatra ny 50 metatra miala amin'ny Damascos eo de ho tanterahana ihany ko eto Ankiriry eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Paradis Ankiriry apitan'ny bazary may Ankiriry na Paradise Ankiriry zany amin'ny 6 fotoana io de mahatsara teneniko foana hoe rehefa anatrika fotoana amin'ny tompo ihany de tongava mialoha raha te ho afaka maneho etaeta sy hoe amin'ny tompony etaeta rehefa afanenina tatsy ianao niala nenina taroka tsy nahita fanafahana andao tsapaina ny herin'Andriamanitra andao tsapaina na de ao anatin'ny 2 herinandro fotsiny 3 herinandro raha sitrapon'ny tompo tapitra amin'ity volany ity ny mission koa
eto tamataveto tapitra am'ty volana février ty de andao hitsapatsika ny herin'andriamanitra eo amin'ny telo herinandro eo raha sitrapon'ny tompo sisany eto de hojerentsika eo anatin'izay telo herinandro zay ny herin'andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany hotahiny tompotsika fa ny alarby kosa sy alakamisy mbola tsindriko any ny alarby sy alakamisy dia manao délivrance manokana amin'ny 12 io amin'ny 12 hatramin'ny 2 ny fitombavaka de oarinany eo mandray olona tsirairay hitondra ny tenin'andriamanitra amin'io tena koa io ndray de tanteranay eto akiriry foana eto amin'ny paradise akiriry no anatanterantsika azy eto amin'ny trano fivana vaon'ny olo ko paradis ankiriry eto na anatanterana ny fotoana io alarby sy alakamisy amin'ny 12 rataondro de aveo mandray tsirairay ireo olona rehetrarehetra zay mila fiaonana amiko na mila délivrance de mba hivavaka ho anareo tsirairay ny tenako hotahin'ny tompo mamerika mandrapina mandrapitafa veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra